Jehovah Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantso ny anaranao zay ray amin'ity marainy ity meteza ray any vavaka ianao ny an-danitra. Raha nanontany anao Mosesy Andriamanitra nanao hoe raha ho any amin'ny zanak'Israely ary alefanao dia inona no ilazako amin'izy ireo hoe iza no naniraka. Dia hoy izy ianao Andriamanitra hoe lazao hoe ilay Andriamanitra hatrizay ary ho mandrakizay no naniraka aho ianao. Ilay antsoina hoe Andriamanitra je suis. Miantso ny anaranao zay raha eo amin'ity marainy ity. Ianao ilay hatrizay ary ho mandrakizay. Meteza raha iany vavaka ianao any an-danitra any. Ianao ilay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary izay manatona anao tsy mba ho lavinao na hovinanao vina. Eny na dia mpanompo tsy mahasoa ary izay, na dia tsy mendrika ary izay, na dia mety mieritreritra ary izay manao hoe izay ve dia mbola voavela eloka ny amin'ny fahotana izay vitanay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Fa hoy ianao Andriamanitra hoe tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy fa ny hahavelona azy ny sitrako. Koa eny Andriamanitra manantona anao izay ankehitriny. Satria izay manatona anao dia tsy mba ho lavinao na hovinanao vina. Mitondra ny elokay izay mitondra ny fifonanay. Maloto izay Tompo meloko eo anatrenao. Ka ninona fahotana vitanay teo anatrenao. Na tamin'ity anio ity na tamin'ny andro lasa. Ka mbola tsy nifonanay taminao dia fonanay aminao ankehitriny. Mamindrafo aminay raha io, mamela ny elokay renao. Ary dia mangataka aminao zay Kristy Jesosy aokany ilay ranao soa anadio sy anasanay tsirairay avy ka hanafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Hamarino zay Jesosy eo noho ny amin'ny ranao, hamasino zay noho ny amin'ny ranao. Ka raha ny ranao nefa manamarina anay sy manamasina anay Kristy, iza ny mbola hiampanganay? Hoy ianao Andriamanitra manao hoe iza ny hiampanga ny ilom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no efa manamarina azy. Iza no anameloka azy Kristy nefa mifonao azy eo anatrehan'ny Andriamanitra ray. Eny Jesosy io, raha ianao no manamarina anay, raha ianao no manamasina anay, raha ianao no mifonao anay, iza no hiampanga anay? Eny, izany tokoa ny ataon'ilay ratsy isan'andro, izay manameloka miampanga, kanefa ianao Jesosy no efa nanamarina anay. Midera anao zay Tompo, mankalaza anao zay ary manome voninahitra anao. Ary izay fisainana miampanga rehetra ty anatinay dia soa izany. Efa nidiovanao sy ny sasanao noho ny amin'ny ranao soa izay. Dia aoka Andriamanitra ilay rany zanak'ondrany hanamarina anay tanteraka sy hanamasina anay. Ary hanadionay tanteraka mba voadio izay. Ary aoka ilay fanainao masina ray io nirotsaka aminay amin'ny fahafenoana. Ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao. Fa raha izay dia tsy manana fahalalana na fahendrena. Ko raha sitraka ao raha io dia mampianara anay ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina amin'ity anio ity indray fa vonin-kiheno izay vahoakanao. Mampianara anay raha io ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina fa vonin-kiheno izay vahoakanao Jehovah Tompomaro. Ankalazaina ny anaranao raha io, dia raina ny anaranao raha io, sandratra hiavy ny anaranao raha io. Reo ka ny ranao Kristy handrakotra ny fitaovana rehetra izay ampiasainay mba tsy hanasitana fahefanana izany na dia kely aza. Sy nitokatra ny tsirairay avy izay mandray izao fampianarana izao mba tsy hanasitana fahefanana na dia kely aza. Ary eo ka ny ranao handrakotra ny fifandraisanay na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona mba tsy hanasitana fahefanana na dia kely aza. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Eteza ray fa ny vavaka ianao any an-danitra any. Ao ihany koa ny ao an-tokantrano mety misy tsy salama, mety marary. Ao ny mety misy ihany koa andevozin'ny fahalemena maro samihafa tahaka ny toaka, tahaka ny sigara, tahaka ny mbola tia mangalangalatra, tahaka ny mpifosafosa, na manaratsy. Eny Andriamanitra manana ny fahalemena sy ny tsy fahamendrena rehetra izay. Ka raha aretina ny mahazo anay Kristy na inona izany dia mangataka aminao zay Jesosy io
aoka an'ilay dia kapoka taminao fanasitrananao anay Kristy no ametra tanana anay. Aoka Jesosy ianao no ametra tanana anay hatrany tampindohanay ka hatrany paladianay. Ka aoka Jesosy ilay dia kapoka taminao ny tondra fanasitrananao anay ka nasitrana anay amin'ny aretina rehetra izay mahazo anay dia ho sitrana izay. Ka ho antsika izay marary eo tokantrano ninina aretina mahazo antsika dia tonono izany aretina izany. Fa aoka Jesosy io izay aretina voatonony tsiraray avy eo dia ianao ny nasitrana izany noho ny amin'ny dia kapoka taminao dia ho sitrana ny aretina rehetra. Ka mandidy ny aretina rehetra amin'izao fotoana izao izay voalaza sy voatonona teo, sitrana izay aretina voalaza teo sy voatonona teo amin'ny anaran'i Jesosy sy ny dia kapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina. Mandidy ny aretina rehetra izay mangedy zany tokantrano any, sitrana izay aretina rehetra mangedy zany amin'ny anaran'i Jesosy sy ny dia kapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina. Dia rainy ianao Andriamanitro, ankalazay ny anaranao. Fa hoy ilay centenier anaty Baiboly miteny manambara manao hoe zaho izy dia miaramila ary raha miteny amin'ny mpanompoka hoe dana mandeha ery, dana atao izao dia mandeha izy. Ka hoy izy manambara tamin'i Jesosy, taminao Jesosy nanao hoe tsy mendrika ny idiranao ny ao tranoko, fa raha miteny fotsiny ianao ndray mbava Jesosy ny amin'ny zazalahy io izay marary ao tokantranoko dia ho sitrana izany zazalahy zany. Ka raha miteny ndray mbava fotsiny ianao Kristy ny amin'ny aretina izay mahazo anay dia ho sitrana izahay noho ny amin'ny dia kapoka taminao Jesosy sy ny amin'ny herin'ny fanahy masina ary amin'ny anaranao mahavonjy. Dia rainy ianao Tompo, kalazaina ny anaranao mena voninahitra ny ianao ary ny fahalemena izay mahazo anay na toaka na sigara na izay mbola izay miteny ratsy na izay mbola mankahala olona na izay mbola tsy manana fandeferana na izay mbola mpifosafosa io sy izy toetra maro samihafa anatinay, raha ianao Jesosy manafaka anay amin'izany dia ho afaka izahay. Afao izay Jesosy eo amin'ny fanelemena rehetra izay mangedy anay ka manandevo anay. Fa hoy ianao Kristy manambara manao hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ka dia mangataka aminao izay Jesosy eo, afao izay amin'ny fahalemenay, afao izay amin'ny fahotanay, afao izay amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Fa raha ianao ny hanafaka anay Kristy eo dia ho afaka izahay. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, ankalazaina ny anaranao. Koa raha hianatra amin'ny teninao izay Andriamanitra amin'ity anio ity indray, eny amin'izao maraina izao sy amin'ny tapany ariviny ihany koa, dia aoka raha ny hiositry ny fanahinao ny hitoetra amin'ny fahafenoana anatinay, ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao. Mitenena Jehova ho amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ka mampianara anay ny teninao Tompo Andriamanitro fa voninkaina izay mpanomponao. Dia aoka ny fanahinao raha hiasa amin'ny fahafenonany ahatanteraka ny sitraponao. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, le maty 3 andro 3 alina tao kibon'ny tany, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, nipetraka eo kavanany iray nanandratana izany vavaka izany iray tao anatrenao. Halleluja, amen. Dia raina ny Tompo, halleluja, halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Saorantsika indray izany tratra ty fotoana tion'ity no hiara-hianatra indray ny tenin'ny Tompontsika, dia mbola apokalipsy moa izany ny lesona izay narantsika fa tsy hoe mbola apokalipsy. Ka lesontsika farany izay niresahantsika izany dia efa tafiditra tamin'ny fampidirana izany isika. Ka inona no niresahantsika farany? Zavatra niresahantsika izany efa tafiditra tamin'ny fampidirana isika dia mamintana kely ny zavatra izay hitantsika fotsiny izany dia izao hoe ny fanambarana dia avy amin'iza ny fanambarana? Andriamanitra zany no nanomean'i Jesosy Kristy an'ilay fanambarana izay antsoina hoe fanambaran'i Jesosy Kristy. Ary fanambaran'i Jesosy Kristy io dia nampitondrain'ny anjely nomenan'ny jaunina mpanompony mba hanomezan'ny jaunina azy ireo amin'ny fiangonana zany. Dia ny vahoaka an'Andriamanitra izany. Ka rehefa
zay zany no ny afatra zay nampitondraina ny Jaune ity fanambarana ny bokin'ny Apokalipsy ity. Ary fanamarina tsara ilay izy hoe fanambaran'i Jesosy Kristy zany ity, tsy fanambaran'i Jaune zany ity, na fanambarako zany ity, na fanambaran'ny olona zay mety hoe mampianatra ny bokin'ny Apokalipsy, fa fanambaran'i Jesosy Kristy zany ity bokin'ny Apokalipsy ity. Dia rehefa voantsofoko tsika tao anatin'ny fampianarana dia inona ny zavatra hitantsika tao, tonga dia nahita tsika hoe ny signature tao anatin'le fampidirana, na hoe ny soni zany, hoe iza no manao soni zany, iza ny tompon'le fanambarana. Dia hitantsika ilay izy tao amin'ny toko voalohany, 4 nanao hoe Jaune mamangy ny fiangonana fito any Azia, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Dia hitantsika izy io hoe iza moa le hoe avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy io. Dia maneho an'Andriamanitra zany io. Maneho an'Andriamanitra zany io. Ary hitantsika satria io ny fiantsonan'Andriamanitra ihany koa tany amin'ny testamenta taloha, zay hitantsika tany amin'ny Exodosy mikasika ny Mosesy zany, hoe iza le naniraka ny Mosesy, dia le Andriamanitra ankehitriny, le Andriamanitra hatrizay ary ho mandrakizay. Hitantsika tao anatin'izay ihany koa, tao anatin'le resaka soni zay ihany koa, dia hoe eo amin'le 9:9 dia inona ny zavatra niresahany teo, dia izao no alpha sy omega ho ny tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary no avy, dia nitsitoha. Maneho koa zany hoe izao no alpha sy omega, inona moa le hoe alpha, ny alpha dia hoe fiandohana, ny omega dia hoe fiafarana. Dia tena izao no alpha sy omega ho ny tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary no avy hozy izy. Miverina le anaran'Andriamanitra zany, miverina ihany koa le signature. Vao manomboka zany le bokin'ny Apokalipsy hoe avy amin'iza ty fanambarana ity zany. Andriamanitra nanome azy an' Jesosy Kristy, izay antsoina hoe fanambaran'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy nanome azy an' Jaune mpanompony amin'ny alalan'ny anjely. Tsy omenan'ny Jaune io dia mbo tazomin'ny Jaune secret io mba tena nahazo cadeau mamy tamin'i Jesosy dia ho anaty ity. Fa zao omenan'ny fiangonana, zavatra ho partagena zany ity, zavatra zaraina zany ity, satria zava-dehibe loatra le izy, fa tsy hoe zavatra ho tazomina ho an'olon-tokana izany. Dia hitantsika tao anatin'izay ihany koa zany dia hoe betsaka no misy mantsy ny olona zany tsy te hiresaka n'ity bokin'ny Apokalipsy ity mihitsy, tsy tia n'ity boky ity mihitsy. Tsy tenin'Andriamanitra io bokin'ny Apokalipsy io, tsy filazantsara io. Fa ny bokin'ny Apokalipsy dia tena tenin'Andriamanitra mihitsy ny bokin'ny Apokalipsy. Satria ahoana ny ilazany azy teo amin'ilay 2 araka ny efa niresantsika fa mitinana ny zavatra hitantsika ny resahana moa zany. Dia hozy izy, vakintsika ny 1 sy ny 2 izy, ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony izy zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary naniraka ny anjeliny izy anambaran'ny Jaune mpanompony, izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Nanambara inona hozy izy? Tenin'Andriamanitra. Inona zany ty fanambarana ity? Tenin'Andriamanitra zany ty fanambaran'i Jesosy Kristy ity. Tenin'Andriamanitra zany ty, ka raha miteny hoe tsy tenin'Andriamanitra mihitsy io. Dia ao koa miteny manao tsy filazantsara, filazantsara ve ty bokin'ny Apokalipsy ity? Tena filazantsara koa. Raha isika kely aty amin'ny Apokalipsy toko 4:12, jereo tsara inona ny zavatra resahany ato. Dia vakintsika ny 9:9. Apokalipsy toko 4:12, 9:9 toy izy. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olombelona ary ny olona rehetra hozy izy. Ity bokin'ny Apokalipsy ity zany dia filazantsara mandrakizay. Hotoriana amin'inona? Hotoriana amin'ny monina ambonin'ny tany, amin'ny firenena, amin'ny fokom-pirenena ary ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Filazantsara mandrakizay izay tsy maintsy hotoriana zany izy ity amin'ny olombelona rehetra, tsy ho an'ny malagasy ihany,
na ho an'ny jiosy ihany fa ho an'ny olombelona rehetra samy hafa fiteny samy hafa firazanana ny olona rehetra tsy hakanavaka zany andefasana nyity bokyny apokalipsy ity misy zava-miafy aloha tian'Andriamanitra ho fantatsika zany de zay zany mikasika ny famitinana iny zany fa irosarytsika zany de jery ndray tsika sonia hafa zany ho jerentsika inona ihany koa zany sonia zay hitatsika atao amin'ity fampidirana ity zany mijerytsika eo amin'ny apokalipsy toko voalohany raha mijeritsika zany eo amin'ny apokalipsy toko voalohany de misy sonia hafa ihany koa zany eo amin'io apokalipsy toko voalohany io de jerentsika ny andinin'ny fahafito resaka teo le hoe izao no alfasy omega ny tompo Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary no avy de ny tsy to manambara an'Andriamanitra tsy to zany fa inona ny teneniny eo amin'ny andinin'ny fahafito raha raisitsika ny andinin'ny eo amin'ny andinin'ny fahafito eo ambony de ozy izy le sonia anankiray koa zany indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy na de zay nandefina azy aza ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany eny amen eto zany signature anankiray de hoe indro izy avy amin'ny rahona ozy izy ho avy amin'ny rahona io de ao anatin'le phrase jerentsika teo zany de inona zavatra tenenina ary ny maso rehetra hita azy na de zay nandefina azy aza iza noho nyle foana Jesosy nge noho nyle foana teo amin'ny hazo fijaliana rehefa nifantsika teo amin'ny hazo fijaliana iny Jesosy de mba ho jerena hoe tena maty ve le zalahy ty sa tsy maty de nalaina le lefina iny zany natsatoka teo amin'ny lany voan'i Jesosy teo de nisy rano ny fangaro rano voaka teo zany iza noho nyle fonina teo zany hozy izy indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy na de zay nandefina azy aza ary tomany azy ny firenena rehetra ambon'ny tany eny amen zany hoe iny Jesosy iny zany zay fa maty iny zany de mbola iverina indray iny io le fandresantsika tamin'ery manao hoe rehefa tamin'i Jesosy niakatra any an-danitra de nijery lanitra ny apôstôly lasy Jesosy de nisy anjely niseho tamin'ireo apôstôly nanao hoe fa iny zato jerenareo zato tsy fantareo hoe fa iny Jesosy zay fahitanareo niakatra iny nge mbola iverina tahaka n'iny akarany iny mampatsiaro ny apôstôly Jesosy nge nitenenareo an'izany ho avy izy zany hoe ho avy zany io Jesosy io indra izy avy amin'ny rahona manao siny zany iza ihany koa zany ny tompon'le fanambarana Jesosy Kristy satria nomen'Andriamanitra ny Jesosy Kristy le fanambarana ho avy Jesosy maneho an'le ho avy zany Jesosy ka raha hitantsika teo ambany teo tamin'le andin'ny favalo manao hoe Andriamanitra lazaina hoe izao no alfasy omega ny tompo Andriamanitra le ankehitriny sy taloha ary no avy de ny tsy to de lazaina ihany koa ao amin'ny bokin'ny apokalipsy fa Jesosy ihany koa de iny alfasy omega ihany koa Jesosy tompo jerentsika eo amin'ny apokalipsy toko 2:20 de vakitsika ny andinin'ny 12 sy ny 13 indro avy fangy ianao eto amiko ny fahamaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany izao no alfasy omega ny voalohany sy farany ny fiandohana sy ny fiafarana iza io miteny io de atao amin'ny andinin'ny 20 izy miteny hoy izay manambara ireo zavatra reo eny avy fangy ianao amen avia Jesosy tompo iza le avy fangana iza le avy fangana miteny eto io andinin'ny 12 izy miteny manao hoe indro avy fangy ianao ary eto amiko ny fahamaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany izao no alfasy omega ny voalohany sy farany ny fiandohana sy ny fiafarana Jesosy zany ty miteny ty hoe indro avy fangy ianao ary miteny ihany koa izy rehefa avy eo hoe izao no alfasy omega ny voalohany sy farany ny fiandohana sy ny fiafarana de eto amin'ny andinin'ny 20 izy no mba hanambara le hoe iza le ho avy fangy ianao hoe hoy izay manambara ireo zavatra reo eny avy fangy ianao amen avia Jesosy tompo ho avy Jesosy ho avy io zany Jesosy ho avy io zany ka raha hitatsika zany tary amin'ny toko voalohany tary amin'ny fampidirana milaza hoe maneho an'Andriamanitra le hoe alpha sy omega ahoana izy izy teo veriko tsara le izy teo zany ozy izy hoe izao no alpha sy omega hoy ny tompo Andriamanitra le ankehitriny sy taloha ary no avy de ny tsy to maneho an'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra le alpha sy omega rehefa mamarana indray tsika ty amin'ny apokalipsia de lazaina ihany koa fa Jesosy Kristy ihany koa de maninona lazaina fa alpha sy omega ihany koa Jesosy na hoe fiandohana sy fiafarana inona ary ny mahatonga an'izay
maninona no Andriamanitra no alpha sy omega nefa lazaina ihany koa fa Jesosy alpha sy omega na hoe fiandohana sy fiafarana. Ny antony dia zao eo amin'ny Jaona toko voalohany atantsika an'izay zavatra zay. Jaona toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Any amin'ny filazantsarany Jaona tsika. Jaona toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Dia raisitsika zany zay. Zao ny zavatra teneniny eo. Ary tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. Apetrany tsara izy fantatsika hoe iza ny fiandohana ary iza ny fiafarana. Andriamanitra ny fiandohana, izy ny fiafarana. Lazaina ihany koa fa Jesosy ihany koa dia zao fiandohana ihany koa Jesosy ary fiafarana ihany koa Jesosy. Eto nefa dia teneniny. Rehefa nanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia inona no zavatra nitranga ary inona no ny tenenin'Andriamanitra. Inona ny teny eto, inona ny tenin'Andriamanitra eto zany. Tamin'ny voalohany ozy izy ny teny. Ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany zany. Raha vao miteny tsika voalohany dia tany inona? Tany am-piandohana zany. Miresaka hoe tany am-piandohana zany satria miresaka tsika hoe fiandohana sy fiafarana alpha sy omega. Dia tsy hoe tamin'ny voalohany ny teny, tany am-boalohany zany. Ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany zany ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Zany hoe le tenin'Andriamanitra zany tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ohatrany hoe za zany zao miteny amintsika zany dia ny teniko ato anatiko ato. Dia ny teniko ve misafepartiana sa tsy safepartiana ny teniko zany. Momba ve ny teniko sa tsy momba? Momba ny teniko satria ato anatiko iny. Ary rehefa miteny dia fantatry ny olona roly izay miteny zay satria teniko zany zay. Satria feoko zay fantatry ny olona zay. Fa raha ohatra hoe miteny dia ny feon'ny Daniel ny en'ny olona ohatra zany. Na hoe feon'olona hafa ny en'ny olona zany ohatra. Dia hoy izy to roly nefa ohatra ny tsy tenin'ny roly zany miteny zany. Ohatra ny feon'ny Daniel zany. Na feon'olona hafa zany. Fa rehefa fantany le feoko satria zay le feon'olona teniny zay. Dia hoy izy tamin'ny voalohany ny teny io teny io tao amin'Andriamanitra hoy izy ary ny teny dia Andriamanitra zany hoe momba an'Andriamanitra zany ny tenany na hoe safepartian'Andriamanitra ny tenany. Dia hoy izy amin'ny alalan'ny teniny andininy faharoa. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. Io teny io zany dia zao tao amin'Andriamanitra hoy izy tamin'ny voalohany. Ary io teny io no nahariana izao zavatra ary izao. Zany hoe le teny io zany nahariana izao zavatra ary hita rehetra izao izy. Ary raha tsy io teny io izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. Raha tsy io teny io dia tsy nisy. Fanontaniana mipetraka nefa dia zao iza kay ty teny lazaina eto ty? Iza ty teny lazaina eto ty? Dia zao ny tenenina aty amin'ny andininy 4:12 amin'io Jaona toko voalohany io. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy amin'ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ary ny teny hoy izy dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy amin'ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Le teny tonga nofo, izy io teny tonga nofo, Jesosy Kristy io teny tonga nofo io. Mendrika ho an'ny voninahiny izy dia mendrika ho an'ny voninahitra n'ilay tokana avy amin'ray hozy izy. Zany hoe Jesosy Kristy zany le teny tonga nofo. Zany hoe Jesosy Kristy zany le teny tao amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy zany le teny nahariana izao zavatra ary rehetra zao ary raha tsy lay teny Jesosy Kristy dia tsy nisy ary izao zavatra hitantsika rehetra zao. Zay no mahatonga hoe Jesosy dia iny alpha sy omega satria tao tamin'ny voalohany. Ny teny dia teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Zay no mahatonga hoe raha lazaina fa Andriamanitra zany alpha sy omega dia Jesosy Kristy ihany koa zany alpha sy omega, fiandohana sy fiafarana satria tany am-boalohany araka ny zavatra hitantsika teo. Dia inona indray zavatra voasoratra atao anatin'ity boky ny Apokalipsy ity zany atao amin'ilay toko voalohany. Satria isika zany rehefa hianatra sy andinika ty boky ny Apokalipsy zany dia tsy maintsy hamaky zany tsika, tsy maintsy andinika zany tsika, tsy maintsy hamakafaka zany tsika.
ka izay zavatra zay nefa voalaza ato zay am'le andininy fahatelo inona ny lazainy ato am'le andininy fahatelo de zao nyteneny eo am'le andininy fahatelo aolozy izy sambatra izay mamaky sy miaino ny tenynyity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra atao anatiny fa hatombotra ny andro sambatra izay mamaky sy miaino ny tenynyity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra atao anatiny fa hatombotra ny andro zany hoe fahasambarana ho atsika zany ny mamaky sy miaino ny tenynyity faminaniana ity ary mitandrina zay voasoratra atao anatiny fahasambarana zany zay zavatra zay de faranany lizy manao hoe fahatombotra ny andro de iny io andro atombotra io eto zany vao manomboka le boky ny apokalipsy de manambara iny manambara ny fahatomoran'ny fotoana foy ny fotoana eo ampelantanantsika zany satria misy farany zavatra rehetra araky ny hitantsika teo hoe iza ny fiandohana ary iza ny fiafarana misy farany zavatra rehetra de milaza ito hoe atombotra ny andro fa zao sambatra ozy izy zay mamaky sy miaino ny tenynyity faminaniana ity zany hoe mamaky zany ianao miaino ary mitandrina zay voasoratra atao anatiny fa hatombotra ny andro zavatra telo zany fahasambarana omeny ato mamaky miaino ary mitandrina zany hoe ireo zavatra telo reo zany azonao fahasambarana zany reo ka fanontaniana mipetraka ary de ty manao hoe iza ary ny tsy teo sambatra ny amintsika mino fa mba teo sambatra daholo angamitsika ao no mitady fahasambarana hoe mba te hahazo trano ao ny fahasambarana mba te hahazo zanaka ao ny mitady fahasambarana mba te hahazo vady ao ny fahasambarana mba te hahazo asa tsara ao ny fahasambarana te handeha aty andafy ao ny fahasambarana te hahazo tômôbila sy ny zavatra maro samihafa tady fahasambarana ary miakabeazany izay zavatra voalazako teo zay inona daholo nefa zay fahasambarana ara-nofo daholo eny ange zay zavatra enitsika zay zavatra faliny nofotsika rehefa maniny azosika zay ilaitsika sy tedavitsika zany fahasambarana ara-nofo zany zay fahasambarana ara-tany zany zay hitatsika rehetra zay voalaza teo zay eo hoe teo sambatra hoe mbo tafita amin'ny fianarana te anakarena fahasambarana daholo zany katsahany olona fa iny ty fahasambarana ty jesosy fenoteny teto manao hoe sambatra nareo raha miaino sy mamaky ary mitandrina zay voasoratra anatin'ity boky ty fa zao ahazo arena ianareo fa ny zavatra teneny jesosy atombotra ny fotoana zany hoe misy zavatra omeny jesosy atsika zany eo akoatran'ireo fahasambarana omeny ny zavatra ara-tany zay misy inona ny fahasambarana omeny jesosy io zava-miafina zany zay zavatra hofakafakaitsika sy hojerentsika eo anatin'ity ty boky ny apokalipsy ty fa fahasambarana ho atsika zany ny mamaky sy miaino ary mitandrina de jereo fa raha ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe sambatra zay mamaky sy miaino ary mitandrina de tadidio fa rehefa tany amin'ny filazantsara iny koa jesosy de niteny izany hoe sambatra zay miaino ny tenin'Andriamanitra ozy izy zany hoe ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany ny tena azona fahasambarana satria maninona mitondra fiainana zany ary ny fiainana zay omeny ny tenin'Andriamanitra jesosy tsy mitovy amin'ny fiainana zay omeny zao tontolo zao ary jesosy de niteny mihitsy fiadanana no omeko anareo fiadanana no avelako anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no anomezako anareo ny fiadanana ho jesosy zany hoe tsy mitovy zany ny fiadanana omeny zao tontolo zao sy omeny jesosy samihafa zany zay ka ny fandraisanao ny fiainonao ny famakinao ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra ary ny fitandrimanao ny voasoratra ao anatiny zany de azonao iny zay azonao fiainana zay ary fiainana be deaibe no omen'Andriamanitra am'izay zavatra zay raha sikeo amin'ny Luka 4:10 Luka 4:10 jerentsika tsy lavitra io ihany izy Luka 4:10 de ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny 8:20 Luka 4:10 andininy 7:20 sy ny 8:20
Ary raha nilaza izany Jesosy dia nisy vehivavy anankiray teo amin'ny vahoaka niantso ka nanao taminy hoe sambatra ny kibo izay mitondra anao sy ny nono izay nonoanao. Izany hoe ny vehivavy ity zany rehefa niinterpele an' Jesosy na nisintona ny sain'i Jesosy dia nilaza taminy nanao hoe sambatra ozy izy, ny kibo izay nitondra anao sy ny nono izay nononao. Izany hoe mantsy ny mariren'i Jesosy zany. Eto zany izy miresaka inona le vehivavy zany, eto miresaka fahasambarana zany le vehivavy. Satria rehefa maheno ny fampianaran'i Jesosy ny olona zany dia izay tohana ny fony zany rehefa naino an'ilay fampianarana izy, satria tsy mbola nisy mpampianatra ohatran'i Jesosy zany. Satria izy ilay tenin'Andriamanitra. Sambatra ny kibo izay nitondra anao izy sy ny nono izay nononao. Fa ahoana ozy izy Jesosy? Fa izy nanao hoe eny tokoa. Kanefa mainka sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Eny tokoa. Eny hoe mety ho sambatra ihany izy. Fa zao mainka sambatra aza ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Zany hoe ny ho an'ireo izay mihaino ny tenin'Andriamanitra zany mahazo fahasambarana zany. Ho an'ireo olona firifiry moa ny olona izay hitondrena ity tenin'Andriamanitra ity. Vao maheno an'izany hoe Jesosy zany tsy redirediny mpivavaka zany. Fa adalàna zany dia tsy mety heno. Fa tsy fantany fa ohatrany hoe misy fahasambarana omena azy zany dia ataoko inona ny fahasambarana iny, tsy mila an'iny. Tsisy lako an'inona ny kely azy. Raha mba fantatrao mantsy ny lavinao. Dia izay nge mahatonga an'i Jesosy ny teny manambara manao hoe vato izay natao fehezoro ny laviny mpanao trano. Zany hoe Jesosy zany ny vato fehezoro hanaovana trano. Iny ny fondation zany iorenan'ilay trano. Nefa ilay mpanao trano manino tsy mila an'iny izay. Fa rehefa matrano trano eny dia inona ny atao? Dia aza tesitra. Fa zany ny zavatra misy dia resahana le izy. Inona ny ataon'ny olona? Lasa izy makaly alcool kely dia manao izy zory firarazana. Lasa izy manao tapakazo kely dia atsofoka any ambany tolanana na any ambany. Zany ny vato fehezorony olona rehefa manao trano koa ny olona. Fa tsy Jesosy ny vato fehezorony. Iny moa zany ao anaty farany sosina ihany. Fa mety misy olona mihitsy hoe tena zany mihitsy ny nataony hoe zany mihitsy. Any aloha zany, janontsika kely ihany ny resaka iny. Fa iresaka zany tsika eto. Ho jerentsika le resaka hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina. Sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ny boky ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra atao anatiny izy fa atombotra ny andro. Ho jerentsika raha hoe inona moa ny atao hoe mamaky. Ho jerentsika ny atao hoe inona moa ny atao hoe miaino ary ho jerentsika inona ny atao hoe mitandrina. Mba ahafahantsika tena mandinika hoe satria io zany ilay azona fahasambarana hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina. Dia ho jerentsika hoe inona moa zany atao hoe mamaky zany, inona ny tena hevin'ilay hoe mamaky, inona ny tena hevin'ilay hoe miaino, inona ny tena hevin'ilay hoe mitandrina. Sa ohatrany hoe mamaky dia mamakimaky fotsiny, sa hoe miaino dia miaino fotsiny. Na hoe mitandritandrina fotsiny ihany koa zany. Fa ho jerentsika ilay izy fa ho jerentsika sy ho adadintsika zany izy io. Dia ny mamaky zany raha raisika ilay hoe mamaky araka ilay voasoratra hoe sambatra izay mamaky zany. Dia raisika amin'ny teny Grika ilay hoe mamaky. Ny hevitra ilay hoe mamaky zany amin'ny teny Grika dia hoe anaginosko. Izay ny hevitra ilay hoe mamaky. Amin'ny teny Grika zany io dia hoe anaginosko. Mikambana zany izay teny izay. Arak'izay mpanonantsika azy io sy anoratantsika izany fa tsika tsy dia tena hoe hianatra voambolana loatra zany fa avy amin'ny teny Grika io mantsy no ahafahantsika mandika le heviny zany. Mamaky zany dia adikatsika amin'ny teny Grika hoe inona ny hevitra ilay hoe mamaky zany dia hoe anaginosko. Ary ny dikan'ilay hoe anaginosko dia zao hoe manovo fahalalana. Zay zany ny dikan'ilay hoe anaginosko, manovo fahalalana. Ka raha miteny zany izy hoe sambatra izay mamaky ny bokin'ity faminaniana ity dia sambatra izay manovo fahalalana zany. Manovo fahalalana zany. Zany hoe misy fahalalana zany ao anatin'ity teny ity. Izay azontsika fahasambarana. Sambatra zany izay manova an'io fahalalana io. Zany manovo zany ange tsy hoe mikaroka zany, mikatsaka zany.
misy fikatsahana zany io ohatran'ireny olona mikatsaka volamena reny zany olona mikatsaka volamena zany anie ka tena miady tany lavaka lalina any ambany any mihitsy manao protection izy any ambany any miotsaka ny tany miatra manaina zany hoe mikatsaka mafy mihitsy vao mahazo zany misy fikatsahana zany o manovy fahalalana ahoana ny alalanao ny zava-miafy n'ity boky ny faminaniana ity raha tsy mikatsaka ianao mila manovy fahalalana zany tsika zay zany lizy sambatra zay manovy fahalalana zany zay zany mikasika an'in'le hoe mamaky iny manaraka indray de zao ny zavatra nytenenina sambatra zay miaino izy teny izy sambatra zay mamaky sy miaino de eto ndray zany sambatra zay miaino ny teniny ty faminaniana ity ahoana indray ary ny azotsika fahasambarana am'le hoe miaino de amin'ny teny grika ihany zany le izy inona ny hevitry le hoe miaino amin'ny teny grika ny dikan'le hevitry le hoe miaino amin'ny teny grika de hoe akno arak'izay anambarantsika zay ny hevitry le teny hoe miaino amin'ny teny grika de hoe akno ka zany akno zany amin'ny teny frantsay raha indramitsika le vombola amin'ny teny frantsay hoe immersion zany na hoe manao immersion na hoe immerger zany raha zay koa ny azosika ilazana anazy ka raha raisika amin'ny dictionnaire ny hevitry le hoe immersion na hoe le hoe action hoe immerger zany de zao ny tenentsika azy vakiko kely izy de ho adikako fascination capture du spectateur dans l'atmosphère d'une œuvre zany hoe fitalanjonan'ny olona anankiray ozy izy amin'ny amina spectacle zany ohatra anankiray ohatra na hoe amin'ny zavatra ohatra hoe mamaky boky zany ianao na mijery film zany ianao na manao jeu vidéo zany ianao de ianao zany ohatra tena mihaino hira zany ianao de tena tianao le hira zany de tena makafy tsara zany hira zany satria nahoana tena hoe immerger tanteraka zany ianao en immersion tena hoe tafiditra tanteraka any amin'le hira zany ianao tena tsara zany hira zany tena mipakaty amin'ny foko zany hira zany na ianao mijery film de tena tafiditra tenao amin'le film ny fonao sy ny sainao tena concentré anao de ahoana indray fandehan'ity zao efa miteny efa aza mandeha ambadika io fa maty ao le mpamono lo ambadika ny varavarana io maty raha mandeha de ianao mitataina miaraka amin'le izy raha mivadika io maty n'le olona ambadika io satria ianao efa tafiditra tanteraka ao amin'le film zany ianao de matahotra mafy ianao hoe ahoana zany zavatra zany ka raha amin'iny fotoana iny ianao misy entana menjera mafy be tapoka ao ambadika anao ao krapaka mihitsy ianao inona zany zavatra zany satria nahoana ny fonao sy ny sainao zany tena efa tafiditra tanteraka ao amin'le film zay jerenao ohatra zao resaka jeu vidéo io fotsiny rehefa manao jeu vidéo ny zanako atao trano ato manao jeu vidéo zalahy io de manao jeu vidéo de iny amandalo amin'ny télé eo fotsiny ohatra papako manakona dadako manakona satria tenao maty baolina ozy ry zalahy maty ny baolina fa nitakonan'ny papa ny télé na nitakonan'ny dada ny télé ozy izy ry zalahy satria nahoana concentré ao izy eo amin'le baolina ao ny ataony zany manao jeu izy de ao izy eo zany hoe le izy zany le hoe akno zany de zao hoe immersion zany le izy na hoe le immersion zany de hoe zany hoe karazana ohatrany hoe fitsofohana zany ohatrany hoe tafatsofoka amin'ny zavatra anankiray zany ianao zay tena lasa raiky tapisaka aminao iny zavatra hitsofohanao iny ohatra hoe mamaky boky ianao de tena talanjona ianao mamaky le boky de tolagaga ianao tena tsara zany misy olona zay fantatro efa mamaky an'io misy boky fianarana zay mantsy zany ohatra hoe mianatra sekoly sabata zay rehefa tena mamy le lesona sekoly sabata zay zany na lesona hoe fianarana tenin'Andriamanitra zany tena tsara le lesona tena tsara tena ao zany izy lalipaky izy ao zany tena tafiditra ao anatin'le izy zany zay le hoe en immersion tanteraka zany zay zany le hoe miaino le miaino resahantsika eto zany tsy hoe miaino hainy fatany fa le miaino eto zany tena hoe tena tafiditra tanteraka any aminao zany le zavatra ianaranao ny zavatra enonao ny zavatra jerenao zavatra vakinao tena
tafiditra tanteraka any anatinao de tena mahita fifaliana zany ianao sy firaviravona ao anatinao zany ianao zany hoe araka ny fotoa miteny vahiny manao hoe transporter le olona zany hoetin'le zavatra iny mihitsy izy ohatrany hoe manembanemba ny eny ambony eny ohatrany tsy indraindray ohatrany tsy mahateatany tena tsara izy zany na le olona avy nijery film tsara iny tena tsara zany film zany zay zany le izy ka zao zany izy ny fonao ny sainao zany ny fanahinao zany tena tafiditra tanteraka am'izay zavatra zay de zay zany le atao hoe aknao zany hoe immersion tanteraka zany hoe natafitsofoka tanteraka zany ianao amin'ny zavatra anankiray zany na hoetin'ny zavatra iny tena fasciné tanteraka zany ianao amin'ny teny anankiray farany zany hitantsika teo le hoe mamaky sambatra zay mamaky sy mielo fa mbola toy ihany koa sy izay mitandrina de ahoana indray ara le mitandrina zany ahoana indray zany ara le mitandrina ihany koa zany de avy amin'ny teny grika ihany koa zany no andikatsika an'io teny io zany le mitandrina amin'ny teny grika zany de hoe tereo ohatran'le atsika amin'ny teny gasy manao hoe tereo teny gasy tsika hoe tereo fa zay zany le izy hoe raha isika amin'ny teny grika zany le izy hoe mitandrina amin'ny teny grika de hoe tereo ka le hoe tereo io zany de zao hoe amin'ny teny frantsay le andikany anazy de hoe garder précieusement zany garder précieusement zany tena hoe tsy hoe zavatra tena tandremana mihitsy sy tena hoe angovitana zany ohatran'ny zavatra tena sarobidy zay le izy zany zavatra tena sarobidy zany atao zany je tsy mba asimban'iny zavatra iny hoe tena tandremana mihitsy tandremo io zavatra io any taony mamalisaka angenareo mahazo angenareo de efa miteny anareo azy mitandrina zavatra teny hoe précieux zany amin'ny dictionnaire izy ny teny hoe s'occuper soigneusement ohatrany hoe misy zavatra anankiray tsara tarety de mila tandremana le izy ohatrany hoe manana tomobile zany ianao de mba tsy ho simby ny tomobile iny de iny ny zavatra ataonao kolokoloinao tsara diovinao tsara foana matetika esorina ny vovoka ary aza mba atao misy olona reny tsy mialatsiny fa misy olona manompo tomobile mihitsy fa raha tomobile iny kitiana kely ohatran'io maloto kely misy vovoka na misy kika ohatran'iny ny vavany lelalela tsy lelalela tsony satria tena mitandrina an'io mafy izy voakojakojany iny za zao malala olona anankiray zay de tena tia tomobile mihitsy izy vidiny daholo zao fatina gazety kely zao sika manana Audi zany izy Audi ny tomobile asiko kely an'izao jiro kely manazava de misy sigla kelina symbole na Audi izy vao manokatra varavara ianao de mirehitra le jiro Audi ça fait plaisir de mahita an'iny misy aloha zany tena ty any amin'ny Audi ny fony sy ny sainy zany am'izay fotoana zay zany ka zay zany le hoe garder précieusement zany tena mitandrina tsara n'izy mba tsy ho simbana iny tena karakarainy tsara enjoliveny zany hoe ataony mamirapiratra ny azy asiny haingony zany s'occuper soigneusement prendre soin ozy izy araka le niresantsika teo zany garder de toy zany métaphorique maintenir quelqu'un dans l'état où il est maintenir quelqu'un dans l'état où il est zany hoe raha misy olona anankiray zany ohatrany hoe ohatra ny resaka ara-parasalamana fotsiny iny de mba ho salama ny olona anankiray de zao manino mila manao bilan de santé mila mandeha mitsabo ianao zay zany le hoe mitandrina tsika olombelona koa nge ara-pahasalamana mila mitandrina fa tsy hoe de mandeha fotsiny de hoanina daholo zay azo hoanina ny baiboly de miteny hoe tsy azonao atao no manao excès le hoe excès de hoe manao mihoatra zay tokony ho atao zany zay le excès tsy azonao atao no manao mihoatra zay tokony ohatra hoe mihinan-kanina anao de efa voky ianao de mbola miletra ihany raha avy totony laoka zalahy alao mamely fa tsy mety fa voky tsy azo atao no manao mihoatra ny tokony hoanina fa voky loatra manimba ny fahasalamana zay ny zavatra rehetra zany raha vao mihoatra ny tokony atao de manimba zany zay ka na amin'ny sakafo hoaninao zany de efa mila mitandrina ianao tsy mihinana sakafo be menaka be foana koa ianao fa variena le sakafo zany hoe mba avadibadika le izy hoe mba asiana salady mba asiana mbe mihinana legioma ianao na hoe
mihinana zava-maintso zany, mba mihinana voankazo, mba havadibadika. Io moa zany miankina amin'ny fitahin'Andriamanitra antsika indray fa tsy fanomezan-tsiny io. De zay zany le izy hoe mila mitandrina zany ianao ara-pahasalamana ihany koa zany. Hoe manahoana zany mitandrina fahasalamana zany? Ny sakafo hohanina zany. Eo amin'ny fanatanjahantena ihany koa zany ao anatiny zany zavatra zany. Zany zany hoe mitandrina. De raha ohatra ihany koa ianao asain'olona anankiray hoe ty zavatra ty mba azoko apetraka any aminao ve ty fa tsy ho eo mandritra ny fotoana maromaro ka mba apetrako aminao ty zavatra anankiray ty. Ataontsika hoe vazy en cristal le izy zany, na hoe vazy cristal zany le izy. De eny ary fa tandremako tsara izy izy. Nga izy nefa le olona miteny tandremo tsara sovako fa lafo be ny vidiny izy fa tsy tiako apetrako otrany trao de misy mangalatra fa enao mba azoko atokisana ametrahana an'io zavatra io fa rehefa miverina avy manao voyage de alaiko aminao iny vazy tsara talianina ino izy. Napetran'le olona tao an-trano izy ngany raha iny napetrany fotsiny. Lalaony ankizy tao an-trano. Pa! Ding dang dong. Potika le zavatra. Nitandrina le olona sa tsy nitandrina? Tsy nitandrina izy. Donc tsy navita n'inona zany? Tsy navita nitandrina zay nasiana ny tandremana zany zay le hoe garder précieusement na hoe tandremana tsara mba tsy ho simba zany. Raha asiana mitandrina zany ianao de raha ohatra namen'olona zavatra anankiray dans l'état ianao zany hoe iny amin'ny nametrahany azy iny tsisy kika, tsisy vaky, tsisy petina, tsisy ninona. De rehefa maka an'iny le olona de ohatra n'iny zany no tokony akany an'iny zavatra iny, tsisy petina, tsisy simba, tsisy vaky. Zay zany le hoe garder précieusement. Ka ohatra tsika zany de zao hoe raha asiana mitandrina zany tsika ilay le hoe tenin'Andriamanitra zany na le hoe bokin'ity faminaniana ity, sambatra zay mitandrina ity bokin'ity faminaniana ity de zao zay zavatra voasoratra ao anatin'io zany de zao tandremy tsara zany ny zavatra. Tsy anapina ary tsy analana zany. Tandremy tsara zay voasoratra ao anatin'io fa antoky ny fiainana satria nahoana atomotra ny andro. Akaiky io farany io ka zay voasoratra eo de tandremy tsara fa ho antoky ny hoavinao io zany. Ka raha tsy tandremanao zany zay voasoratra ao anatin'io de iny baibai no avy tsisy. Satria ny fitandremanao zay voasoratra eo zany iny no antoka ny hoavinao zany. Sambatra zay mitandrina tandremy tsara zany. De nisy tantara anankiray eto anatin'ny soratra masina vakitsika kely tamin'ny andron'ny Akaba-mpanjaka izy ity mpanjakan'i Israely. Jerentsika any amin'ny mpanjaka voalohany andin'ny toko 20. De iny ty tantaran'ny mpanjaka Akaba ity. Zavatra nisy zany de zao hoe mpanjakan'i Israely zany Akaba. Ary tamin'ny fanjakan'ny Akaba de zao nanana ady izy tamin'ny fanjakan'ny Sirianina. Nanana ady izy tamin'ny fanjakan'ny Sirianina sy ny Sirianina zany tena nila kiza sy nila ady taminy. De inona ny zavatra nitranga? De jerentsika ny aty amin'ny andininy voalohany. De zao ny teneniny ato amin'ny andininy voalohany ato. Ary Beni-Hadada mpanjakan'ny Siria namory ny miaramilany rehetra koa mpanjaka 20 mba amin'ny soavaly sy ny kalesy no niaraka taminy de niakatra izy ka nanao fahirano any Samaria ary namely azy. Niakatra zany ty mpanjakan'ny Siria ty miaraka amin'ireo mpanjaka be deaibe zay namany miaraka aminy zany nanafika ny Samaria zay kapitalan'ny Israely tamin'izany fotoana zany nanafika ka nanao fahirano azy. Rehefa tonga ary izy de inona ny zavatra nitranga? Rehefa tonga zany Beni-Hadada sy ireo mpanjaka niaraka taminy de nisy mpaminan'ny Jehova niteny tamin'ny Akaba. De zao ny tenenin'ny mpaminan'ny Jehova tamin'ny Akaba. Vakitsika ny 13. Ary indro nisy mpaminany nanantona ny Ahaba mpanjakan'i Israely ka nanao hoe izao no lazain'i Jehova, hitanao va ireo olona marobe rehetra reo satria marobe ny vahoaka niaraka tamin'le mpanjakan'ny Siria. De hozy hitanao va ireo olona marobe rehetra ireo, indro atolotra eo tananao ireo anio de ho fantatrao fa izao no Jehova. Indro atolotra eo tananao ireo anio izy de ho fantatrao fa izao no Jehova. De hozy Ahaba amin'iza ary hoy izy izao no lazain'i Jehova amin'ny zatoviny komandin'ny fanapahana isan-tokony. Hoe amin'iza no iadiko any mpanjakan'ny Siria de hozy izy amin'ireo komandin'ny fanapahana isan-tokony. Zany hoe avy any amin'ny province zany amin'ireo komandin'ny fanapahana isan-tokony
dia ireo no hiaraka aminao, ireo no hiady afahanao mandresy ny miaramilan'ny Siriana sy izay miaraka aminy zany. Raikitra ara ny ady dia aty amin'ny 170 indray tsika. Inona ny zavatra nitranga? Dia nivoaka avy tao an-tanàna ireo zatovy ny komandany fanapahana isa tokony ireo sy ny miaramila izay nanaraka azy, ary samy nahafaty olona iray avy izy rehetra, dia vaky nandositra ny Siriana ka nenjen'ny Israely, ary Beni-Hadada mpanjakan'ny Siria nandositra ny tsovaly mba hampitaingy tsovaly sasany koa. Ary ny mpanjakan'ny Israely nivoaka dia namely ny antsovaly sy ankalesy ka nahafatesany be dia be ny Siriana. Zany hoe resin'ny Israeliana zany ny Siriana eto na dia nanafika ary izy ireo, satria nahoana Andriamanitra mihitsy nefa nanolotra n'izy, nanolotra ny Siriana teo ampelantanan'ny Israely sy reto komandany fanapahana isa tokony reto zany izay teo amin'ny Israely. Ny zavatra nitranga nefa dia zao, tsy vita teo ihany le ady, fa niverina indray ny herintaona manaraka dia niverina nanafika ny Israely indray ny Siriana, satria nilaza ireo mpanompon'ny mpanjakan'ny Siriana ny hoe maninona moa tsika nresy, satria ny Andriamanitra zareo Andriamanitry zao ny teneniny ato amin'le 7:20 zao ny teneniny ato, vakitsika 7:20. Ary hoy ny mpanompon'ny mpanjakan'ny Siria taminy, Andriamanitry ny avoana ny Andriamanitra ireo, koa izany no nahareseny atsika, fa aoka ange isika hiady amin'ny eny tany lemaka raha tsy ho resitsika izy. Lazeny zany hoe ny Andriamanitra ireo Andriamanitry ny avoana izay mahatonga ny resiny. Noborosiny reto tamin'izay indray le mpanjakan'ny Siria dia lasa n'le hiady indray tamin'ny Israely. Andriamanitra nefa efa nilaza tamin'le mpaminany taritantsika teo amin'ny 17 averiko tsara le izy, nanao hoe izao nolazain'i Jehova, hitanao va ireo olona maro be rehetra ireo, indro atolotra eo tananao ireo dia ho fantatrao fa izao ny Jehova ozy izy. Fantatrao fa izao ny Jehova. Tonga indray ara nanafika indray ny Siriana zany rehefa naporosiany reto mpanompony reto zany izy, dia raikitra indray niady. Ka rehefa raikitra niady dia ahoana ozy izy mpanompony Jehova indray amin'ny 9:30. Ary nanantona ilay lehilahin'Andriamanitra ka nilaza tamin'ny mpanjakan'ny Israely hoe izao nolazain'i Jehova, satria ny Siriana nilaza hoe Andriamanitry ny avoana ihany Jehova fa tsy mba Andriamanitry ny tany lemaka, dia atolotra eo an-tananao ireo olona maro be rehetra ireo ka dia ho fantatrao fa izao ny Jehova. Satria zareo nilazany zany hoe ny Andriamanitry ny Israely dia tsy Andriamanitry ny lemaka fa Andriamanitry ny avoana ihany, dia ho atolotra eo an-tananao izy, atolotra eo an-tananao ireo olona maro be rehetra ireo ka dia ho fantatrao fa izao ny Jehova. Zany hoe atolotra Jehova eo an-tananao ireo, ho resenao ireo. Inona ny zavatra nitranga? Raikitra ara ny gera. Dia zao 7:20 dia nitoby ny fandrisy afotoana izy rotota, ary tamin'ny andro fafito dia raikitra ny ady, ary ny Israely nahafaty ny miaramila atongotra rehetsi tamin'ny Siriana indray andro, fa ny sisa dia nandositra nakany tany Afeka, nefa ny anjaran'ny manda ireny olona sisa ireny, ary 7,200 no isany. Resy zany ny Siriana. Ny mpanjakan'ny Siriana koa nitsoaka niaraka tamin'ny mpanompony. Dia inona ny tantara eto? Eto le tantara zany no mipetraka. Miresaka tsika amin'le resaka hoe mitandrina. Dia ahoana ny fandehan'ny tantara teto? Zao ny tenenin'reto mpanompony rehefa tafitsoaka zany ny mpanjakan'ny Siria niaraka tamin'ireto mpanompony, satria resy izy. Dia zao ny tenenin'ny mpanompony mpanjakan'ny Siria tamin'le mpanjakan'ny Siria, 9:30. Fa hoy ny mpanompony taminy, indro efa renay fa mpanjaka mamindra fo ireo mpanjaka ny taranak'Israely. Ho amasina ianao, avy alao hosikinanay lamba fisaonana ny valahanay, ary asianay mahazaka ny lohanay, dia ankany amin'ny mpanjakan'ny Israely izahay, angamba ho velominy ianao. Dia nosikina ny lamba fisaonana ny valahany ary nasiany mahazaka ny lohany, dia nankany amin'ny mpanjakan'ny Israely izy ka nanao hoe izao ny fitenin'ny Beni-Hadada mpanomponao. Beni-Hadada le mpanjakan'ny Siria zany. Avy alao mba ho velona ny aiko, ary hoy izy, namaly zany ny mpanjakan'ny Israely, ary hoy izy, moa mbola velona ihany va izy? Ralahako izy. Ary nataon'ireo olona reo fa zara ho azy zany hoe fambara tsara ho an'ny zareo zany, dia namonjy nanantitra ny teniny izy ka nanao hoe tany amin'ny Beni-Hadada zany, rahalahanao hoe Beni-Hadada, dia hoy izy,
mandehana alao izy ary Benadady nakany aminy dia nasainy niakatra ho ao amin'ny kalesiny. Zany hoe rehefa ny fona nandeha tany amin'ny mpanjakany Israely zany reto mpanompon'ny mpanjakany Siria reto dia hoe nanao akanjo rovidrovitra izy zany, akanjo malotoloto, akanjo fanetretena, hoe move tsy mpanompo rahalahinao ny Benadada. Dia nahita an'iny koa ity mpanjakany Israely dia nangoraka ny fony, eny rahalahiko Benadada, alao izy fa rahalahiko izy. Dia ozy zareo fambara tsara zany teny zany dia nalai ny Benadada. Dia rehefa nalai ny Benadada dia inona ny zavatra nitranga? Zao ny zavatra nitranga. 5:7. Ary hoy Benadada taminy, ny tanàna izay nalainy raiko tamin'ny rainao dia ampodiako ary manaova lalam-be ho an'i Damaskosy tahaka ny nataon'ny rainao tamin'ny Samaria. Ary hoy Ahaba, alefako ianao amin'izany fanekena izany. Dia nanao fanekena taminy izy ka nandefa azy. Nanao fanekena zany izy, nanao fihavanana taminy izy, araka ilay niteneny teo rahalahiko Benadada. Inona nefa nitenenin'i Jehova? Ozy izy Jehova ny eo amin'ny 9:20. Versika tsara ilay teny teo. Izao no lazain'i Jehova. Satria ny Sirianina nilaza hoe Andriamanitry ny avoana ihany Jehova, tsy mba Andriamanitry ny tany lemaka, dia atolotra eo tananao ny olona maro be rehetra ireo ka dia ho fantatrao fa izao ny Jehova. Atolotra eo tananao izy. Dia mbola niteny any izy atao amin'ny 7:7 ihany koa izy niteny. Ahoana izy? Izao no lazain'i Jehova, hitanao fa ireo olona maro be rehetra ireo, indro atolotra eo tananao ireo anio ka ho fantatrao fa izao ny Jehova. Atolotra eo tananao ireo. Ny zavatra nisy nefa dia zao, tsy nihaino ny tenin'i Jehova i Ahaba fa namitra-pihavanana tamin'ny Benadada izy nefa efa natolotra Andriamanitra teo am-pelantanany i Benadada. Inona zany ny zavatra hitantsika eto? Nasian'Andriamanitra nitandrina ny teniny Akaba hoe ho atolotra eo tananao Benadada. Fa inona ny nataony Akaba? Navotsiny teo am-pelantanany Benadada. Navotsiny teo am-pelantanany Benadada. Dia zao naniraka ny mpaminany indray ny Jehova ho any amin'ny Akaba. Dia inona nataony Jehova? Ny teny nasiany Jehova nataon'ilay mpaminany 5:7. Dia lasa ilay mpaminany ka niandry ny mpanjaka teny an-dalana ary nasiany fehiloha tamin'ny andriny tsy ahafantarany azy. Ary noho nandalo ny mpanjaka dia nitaraina taminy ilay mpaminany ka nanao hoe, izao mpanomponao nakany anatin'ny ady, ary indro nisy lehilahy anankiray nivily ka nitondra lehilahy tany amiko, sady nanao hoe azoiny ity lehilahy ity. Fa raha tahiny lasa izy dia ny ainao no isolo ny ainy, ka andoha talenta volafotsy iray ianao. Kanjo noho ny kenikenina tetsteroa ny mpanomponao dia lasa izy. Ary hoy ny mpanjakan'i Israely taminy, ho tahaka izany ihany no hitsarananao, ny tenanao no nilaza izany. Eto zany ny zavatra anankiray dia tantara izay nisy dia zao hoe, zaho izy teny enady. Dia nisy olona anankiray izy nitondra mpanompo teo amiko dia hoe tazomy tsara ty mpanompo ty izy. Fa zaho izy mbola varinany kenikenina teo dia lasa tsy tazena lehany teo. Kanefa ilay olona nametraka n'ity olona ity dia nilaza tsara tamiko hoe raha alefanao mpanompo io dia ny ainao no miamin'io izy. Miatra aminainao. Dia hoy izy mpanjakany Israely, satria navelanao nandeha ilay mpanompo. Dia zao, zay araka ny teninao ihany no hitsarananao. Satria nalefanao izy dia miatra amin'ny ainao zany zay zavatra zay. Satria nalefanao izy. Mivaly aminao zany ny andrezatra, tsy voatandrinao izy nasiana nitandrimanao ny aza vela mandeha io. Fa tazomy tsara io, zay ny nasiana nataonao, fa tsy nataonao. Dia miatra aminainao zany iny. Miatra amin'ny ainao zany, araka ilay niteneniny teo zany. Miatra aminainao zany izy. Averiko tsara ilay izy teo, 7:30 tapany eo ampovoany eo. Azoiny ity lehilahy ity fa raha tahiny lasa izy dia ny ainao no isolo ny ainy, ka andoha talenta volafotsy iray ianao. Kanjo no nikenikena tetsteroa mpanomponao dia lasa izy. Ary hoy ny mpanjakan'i Israely taminy, ho tahaka izany ihany no hitsarananao, ny tenanao no nilaza izany, ny tenanao no nilaza izany. Zay ilay olona le mahery teny. Rehefa olona hafa no miatra ny zavatra dia hainy mihitsy no mitsara. Fa tsy fantany Ahaba ngefa ny tenany angety itenen'ilay mpaminany ity. Satria izy namela ny Benadada nandeha, izay nasiana nitazomina hoe tandremo tsara. Ny tenin'i Jehova miteny manao hoe atolotra eo tananao izy. Kanefa navotsitra Ahaba izy.
atolotra eo tananao izy fantatrao fa izao ny Jehova nanao fihavanana tamindray no nataony. Tena velana izy nandeha, lasa izy nandeha. Dia izao ny tenin'Andriamanitra amin'izay. Andininy faraky amby 7. Ary nesorony aingana ilay feloa, nesoron'ilay mpaminany zany tamin'ny andrany, ka dia fantatry ny mpanjakan'i Israely fa isan'ny mpaminany izy. Dia hoy izy taniny, izao no lazain'i Jehova, satria nalefanao niala teo an-tananao ny lehilahy izay nasaiko hovonoina tokoa, dia ny ainao no isolo ny ainy ary ny olonao no isolo ny olony. Loza ange zany. Eo zany le hoe miatra manaina ange ty fitandremana ty. Raha asina mitandrina zany ianao, zava-dehibe zany zay, mila tandremanao mafy zany zay zavatra zay. Tsy sangisangy zany zay zavatra zay. Tsy sangisangy zany zay. Raha miteny ny soratra masina manao hoe sambatra zay mitandrina zany, ty bokiny ty faminaniny ty, fa atomotra ny andro, miatra manaina zany zay zavatra zay koa, satria zao atomotra ny andro. Raha tsy mitandrina an'io zany ianao dia tratra ny fitsarana koa ianao zany amin'ny farany any. Zay mazava-dehibe hoe mitandremana ny zavatra voasoratra anatin'ity bokiny ty faminaniny ty. Eto nasena nitandrina Ekaba, navotsiny teo am-pelantany nefa fa natolotry Jehova taminy le olona. Natandry tsy natandrina izy. Ka zao ny ainy ahoana izy izy? Ny ainao ny solon'ny aino izy izy, ary ny olonao ny solon'ny olony. Dia vokatra an'izay dia eo amin'ny 3:7. Ary ny mpanjakan'Israely nandeha any an-trano sady nalahelo ny sofotra, dia tonga sany Samaria, fantany hoe nanao adalàna izy, tsy nanao izay tokony nataony izy. Dia fantatsika tsara fa nanafika ny Siriana rehefa avy eo, resy ny Israely zany. Ny ainao ny solon'ny ainy, ny olonao ny solon'ny olona. Zay vita zany ny aminy, tsisy resaka tsony. Fa zay ihany koa, zay zany mikasika le hoe garder précieusement na hoe tandremana tsara zany, mba tsy ho simba, mba tsy ho vaky, mba tsy ho very zay zavatra asina tandremanao. Ka eto ny zavatra asina tandremantsika dia zao inona? Le tenin'Andriamanitra, ny boky ny faminaniana amin'ity boky ity, fa atomotra ny andro. Zava-dehibe loatra zany ny zavatra voasoratra ao anatiny eo. Miatra manaina zany ny zavatra resahana ihany koa anatin'io boky io. Ka zay zany dikan'ilay hoe mitandrina, na hoe tereo amin'ny teny grika, garder précieusement na hoe tandremana tsara, mba ho voatandrina araka nazy tany am-boalohany. Raha ohatra zavatra tsy petina, tsy simba ny menanao tany am-voalohany, dia mba tahaka an'izay koa no hitazomanao azy sy tandremanao azy tsara. Tapitra ny fotoanantsika ihany koa tamin'ity marain'ity, tohizantsika ny lesona rariva mikasika an'izay teny efa hitantsika indray tamin'ity marain'ity, dia mbola tohizantsika izay amin'izay ariva izay. Ivavakantsika hisaotra an'Andriamanitra ray, dia tohizantsika indray rariva zany. Ivavakantsika. Jehovah Andriamanitra ray io, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Manamasinana ray io ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Voninahitra ny eo anao hatramin'izao koa mandrakizay. Dia raina ny anaranao ray io, ankalazay ny anaranao. Ao karay tsisy aromboka ny izay nomenao anay tamin'ity marain'ity, fa hosoratanao am-ponay sy ontsainay zany. Dia raina ny anaranao ray io. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompona nandratanay sy nanonanay izao vavaka izao eto anatrenao. Halleluia. Amen. Dia izay indray fotoanantsika tamin'ity marain'ity, tondra ny lesona amin'ny tapany hariva zany, arak'izay fahitantsika tamin'ity marain'ity. Bye bye daholo ary.